Eksodosy 7:30. Ary Bezalila nanao ny fiara tamin'ny hazo akasia. 2 akiosy sasany ny lavany, ary 2 akiosy sasany ny sakany, ary 2 akiosy sasany ny ahavony. Ary nopetahany takela-bolamena tsara tao anatiny sy teo ivelany, ary nasiny koronosy volamena manodidina. Ary nandrendrika vava volamena 4 atao aminy izy, ka nataony teo amin'ny tongony 4, dia vava vola 2 teo amin'ny lafiny iray, ary vava vola 2 teo amin'ny lafiny iray koa. Ary nanao bao tamin'ny hazo akasia izy, ka nipetahany takela-bolamena. Ary nampidiriny ny bao ho eo amin'ny vava vola izay eo amin'ny lafiny fiara hilanjana azy. Ary nanao rakotra fanaovam-panavotana tamin'ny volamena tsara izy, 2 akiosy sasany lavany, ary 2 akiosy sasany ny sakany. Ary nanao kerobima volamena 2 izy, voasana no nanaovany azy 2 miray amin'ny lohany 2 amin'ny rakotra fanaovam-panavotana. Dia ny kerobima iray nataony teo amin'ny sakany anankiray, ary ny kerobima iray kosa teo amin'ny sakany anankiray. Indray mivofy tamin'ny rakotra fanaovam-panavotana no nanaovany ny kerobima 2 dia teo amin'ny sakany 2. Ary ny elatry ny kerobima ny velatra teo ambony, ka nalofany ny elany ny rakotra fanaovam-panavotana, ary ny tavany ny fanatrika sady nanatrika ny rakotra fanaovam-panavotana koa izy. Ary nanao ny latabatra tamin'ny hazo akasia izy, 2 akio ny lavany, ary 2 akio ny sakany, ary 2 akio sy sasany ny avony. Ary nopetahany takela-bolamena tsara izy, sady nasiny koronosy volamena manodidina azy. Ary nasihany sisiny vodivom-pelantanana manodidina azy, ary nasiny koronosy volamena ny sisiny manodidina. Ary nandrendrika vava volamena 4 atao aminy izy, ka nataony teo amin'ny zorony 4 izay eo amin'ny tongony 4 ireo. Eo akaiky ny sisiny no nisihany vava vola ho fitoeran'ny bao hilanjanany latabatra. Ary nanao ny bao tamin'ny hazo akasia izy hilanjanany latabatra, ka nipetahany takela-bolamena. Ary nanao ny fanaka izay eo ambonin'ny latabatra izy, dia ny loviany sy ny lovia keliny, ary ny kapokany sy ny fitoerany divainy ho fanidina mpanatitra. Volamena tsara no nanaovany an'ireo. Ary nanao ny fanaovan-jiro tamin'ny volamena tsara izy, voasana no nanaovany ny fanaovan-jiro. Nataony indray mivofy taminy avokoa ny faladiany sy ny tahony sy ny vodivoniny sy ny kiborony ary ny voniny. Ary nisy sampany 9 tamin'ny ankilany 2, dia sampany 3 tamin'ny fanaovan-jiro amin'ny ankilany 1, ary sampany 3 tamin'ny fanaovan-jiro amin'ny ankilany 1 koa. Teo amin'ny sampany anankiray nisy vodivoniny 3, natao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny. Ary teo amin'ny sampany anankiray koa nisy vodivoniny 3 natao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny. Dia toy izany avokoa tamin'ny sampany 9 tamin'ny fanaovan-jiro. Ary teo amin'ny fanaovan-jiro dia nisy vodivoniny 4 natao tahaka ny voniny amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny. Dia kiborony iray eo ambanin'ny sampany 2 sady miray aminy, ary kiborony iray eo ambanin'ny sampany 2 sady miray aminy, ary kiborony iray eo ambanin'ny sampany 2 koa sady miray aminy. Dia amin'ny sampany 9 izay miray amin'ny fanaovan-jiro. Ny kiborony sy ny sampany dia niray taminy avokoa. Nataony indray mivofy tamin'ny volamena tsara izy rehetra. Ary nanao ny lela fanaovan-jirony 7 sy ny entin-jirony sy ny fitoeran-davenin-jirony tamin'ny volamena tsara izy. Volamena tsara talenta iray no nanaovany azy mba amin'ny fanaka rehetra momba azy.
ary nanao ny alitara fandoroana didikazo manitra tamin'ny hazo akasia izy. Iray akio avy ny lafiny efatra, dia efajoro tsy mivady mandry izy, ary 2 akio ny ahavony, ary nataony miray aminy ny tandrony. Ary nopetahany takela-bolamena tsara izy, dia ny tampony sy ny lafiny manodidina ary ny tandrony. Ary nasiany koronosy volamena manodidina, ary nasiany vava-volamena 2 izy teo ambany koronosiny, ka nataony teo amin'ny zorony efatra ireo ho fitoeran'ny bao hilanjana azy. Ary hazo akasia ny nanaovan'ny bao, ka nipetahany takela-bolamena. Ary nanao ny dilohilo fanosorana masina izy sy ny zava-manitra manetona madio, asa ny mpangaroaro zava-manitra.